Asanay ho tombontsoa fifaliana hatrany ary mpijery ry mpiaino malala ny miaraka amintsika amin'ny lalan'izao tambazotra ny tserasera izao na ny onjam-peo radio zany na ny page Facebook miaraka amintsika amin'ilay séminaire lehibe ny hoe fifandraisana sy ny fianabiazana ary ahiditra amin'ny lohahevitra faharoa isika anio manao hoe tsy tsara raha irery. Alohan'ny iarahantsika midinika an'izay indray aza dia andeha hanondrika lohantsika isika ivavaka. Raha eo ankehitriny izay raha hanokatra ny teninao mitenena Jehovah ho fa vonina ianao anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy tsara raha irery. Toy ny efa nataontsika tamin'ny lohahevitra teo aloha dia fantaniana hatrany no apetrakintsika iarahantsika mamaly zany ary miainga mandrakariva ao amin'ny ten'Andriamanitra. Marihana fa ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana hatrany isika ankehitriny. Tsy tsara raha irery. Ny fantaniana voalohany dia ny hoe inona no fanambarana lehibe nataon'Andriamanitra momba ny olombelona. Ao amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy faha 20 dia mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy. Genesisy toko faharoa ka ny andininy faha 20 tapany voalohany dia hozy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Zany hoe tsy natao hitoka-monina isika ary tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe ny fifandraisantsika amin'ny hafa izany ary noforonina mba hifandray amin'ny hafa isika ary iaina amin'ny fikolokoloana io fifandraisana io. Ary tonga iray amin'ireo foto-kevitra nataontsika hoe tonga iray amin'ny fototra maha-olombelona mihitsy aza ny filana fifandraisana. Teo ampamoronan'Andriamanitra ny olona zany dia tsapan'Andriamanitra fa tsy afaka iaina samy rery izy ary tsy tsara ozy raha irery raha lehilahy. Zava-dehibe nataon'Andriamanitra ao amin'ny olombelona ny filana fifandraisana. Fantaniana faharoa dia ny hoe inona avy no efa noforonan'Andriamanitra ho an'ny Adama talohany nanaovana io fanambarana io. Ny Genesisy toko faharoa hatrany ka ny andininy fahavalo. Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahavalo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao tao Edena tany Atsinanana ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Andininy fahasivy. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay maha-te hizaha sady tsara ho fihinana ary ny hazo naina teo voan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Andininy fahafolo. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena andehanany sa hatreo izy dia nizara ka nisampana efatra. Raha fitinina dia hoe ny tontolo materialy rehetra na zay heverina fa lafatra sy mampiadana indrindra dia tsy mahasolo ny fifandraisana eo amin'ny olombelona. Fahabangana trano ny tsapan'Andriamanitra teo am-piandohana noho ny tsy fisiana namana iray ho an'ny Adama. Ary lasa fonja ny paradisa rehefa tsy misy namana ifandraisana. Na dia noforon'Andriamanitra tao anatin'ny tontolo tonga lafatra aza zany i Adama. Dia fantatr'Andriamanitra fa tsy ampy any Adama fotsiny izany fa mila olona, mila namana, mila sakaiza ifandraisana Andriamanitra. Ary ny olombelona dia noforoniny ho amin'izany hoe anana olona ifandraisana izany. Fantaniana fahatelo dia ny hoe inona no hetsika nataon'Andriamanitra tao aorianan'io fanambarana io. Ao amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy 110 tapany voalohany sy ny andininy 20.
Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapany faharoa sy ny andininy faharoapolo. De ozy amin'ny anaran'i Jesosy. De netiny tany amin'ny ralehilahy ireny ahitana zay anononany azy avy. Ary zay rehetra nanonany ralehilahy ny zava-manana rehetra, de izay no anarany. De anomeny ralehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mbamin'ny biby rehetra, nefa tsy hita zay vady sahaza ho any ralehilahy. Tsy hita zay vady sahaza ho any ralehilahy. Eo amin'ity andininy fahasivy ambin'ny folo tapany faharoa sy ny faharoapolo ity dia voalohany nomporofon'Andriamanitra fa tsy misy mahasolo ny fifandraisan'ny olombelona samby olombelona. Ary ilaina sy mahasoa antsika ny fisiny ireo zavaboary rehetra manodidina antsika, fa saingy miavaka sy hafa mihitsy ny fihetseham-po rehefa fifandraisana eo amin'ny olona sy ny olona no horesahana. Ny faharoa dia io fanambarana io dia mamatra ihany koa fa tsy misy ifandraisany ny olombelona amin'ny biby raha teo amin'ny fiandohana no resahana. Ary tena tsy pamin'ny baiboly tanteraka ny filazana fa avy amin'ny biby ny olombelona. Sady tsy niforona na nivoatra ny andalana avy amin'ny biby isika no tsy afaka anana namana mpanampy na sahaza na vady na sakaiza avy amin'ny biby. Ary noho izany tena lavo amin'ny baiboly ny fampotenana ny olombelona hitovy laharana amin'ny biby. Ary io fiheverana ny olona hitovy laharana amin'ny biby io aza adino fa io no fototra lehibe indrindra, io no fototra iray lehibe nipoiran'ireo karazana aratsiana miompampana am'izao andro iainantsika izao. Ny abibiana sy ny eritreritra, eny hatrao atokantrano azy, ny fitiavan-tena sy ny fanjakan'ny mahery. Ary ny loza dia ny tsy fisian'ny moraly intsony ka nahatonga ny olona hifanambady samy lehilahy samy vehivavy, hifanambady amin'ny biby mihitsy aza ho an'ny sasany. Ny fanontaniana fahaefatra. Inona no endrim-pifandraisana tsara indrindra sy faran'ny tampony na orin'Andriamanitra? Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahaefatra amby roapolo. Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahaefatra amby roapolo dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ny fifandraisana misy zany ry mpiaino malala, ry mpijery malala eo amin'ny mpivady no naorin'Andriamanitra ho modely-pifandraisana tsara indrindra ety an-tany. Ary ny tokantrano miaina sy maneho io modely io dia taratry ny lanitra izany. Ary ao amin'ny tokantrano no irin'Andriamanitra ianaran'ny olona rehetra ny antsoina hoe fifandraisana marina eo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary eo amin'ny olona samy olona. Ary ataon'ny ray aman-dreny ahoana moa no hanome torevitra, no hanome anatra ho an'ny zanany, raha izy ireo aza tsy manana izany fiainam-pifandraisana masina izany. Ataontsika ahoana ny zara ny antsara an'Andriamanitra amin'ny hafa raha tsy tsika aloha no manana izany fifandraisana masina amin'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana fahadimy dia ny hoe vady manao ahoana no natolotr'Andriamanitra ho an'ny Adama? Vady manao ahoana no natolotr'Andriamanitra ho an'ny Adama? Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ny teny hoe sahaza amin'ny teny fototra dia hoe tandrify. Amin'ny teny vahiny izy io dia ilazana ireo piesy roa azo atambatra tsara satria mitovy ny kinifinifiny. Ary raha oharina toy ny visy ireny dia tsy mitovy ilay piesy. Samihafa ny endriny, samihafa ny bika fototra ananany, fa saingy kosa mifameno tanteraka izy ireny. Ary toy ny boaty iray sy ny sarony tsy mitovy fa mifameno. Ary noho izany ny olona iray salama tsara eo amin'ny lafiny rehetra, na ara-batany zany, na ara-tsainy zany, na ara-piarahamoniny zany, na ara-panahy zany, dia tsy maintsy tsy mametraka sakana ny amin'ny tsy fitoviana fa mahay mifandray amin'ny olona amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra izy.
Ary zay le fomba fifamenony zay de tsy hoe eo amin'ny vady ihany fa eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, eo amin'ny mpiarabelona de hatsapa ny fifamenona. Ny kely ananako manampy ny kely ananany ny mifandray ahy. Ny fahalalana ananako de ampino ny fahalalana ananany ny sakaizako na ny namako na ny mpiarabelona amiko de mifameno izany. Fa ny tena olana eo amin'ny fitaizana, tena olana eo amin'ny fifandraisana de io fomba fijery tsy mitovy io. Io no olana indrindra. Ary rehefa tsy haintsika no manaiky fa samihafa isika, samihafa ianao sy ny vadinao ohatra, samihafa ianao sy ny zanakao, samihafa ianao sy ny olona mifanerasera aminao, de lasa mivadika olana izany. Ary na teo amin'ny fanabeazana anareo, na teo amin'ny fiainana namolavolana anareo, teo taratry ny fandriky ny faharavana hatrany ianareo. Mitondra hevitra lehibe ny toerana neviny, ny fanabeazana azo, mety tsy hitovy ireo, fa raha hainao no mampifameno izany am'le toe-tsain'Andriamanitra, tahaka an'le hoe boaty rony resantsika teo, tahaka an'le vy misy kinifonifony resantsika teo, de ho feno ny fifandraisana. Ny tsy ampy eo amin'ny dady, hita ao amin'eny. Tsy ampy eo amin'ny ray aman-dreny, azony eo amin'ny zanaka. Ny tsy ampy eo amiko, azoko amin'ny namako, mpifanerasera amiko. Ny fanontaniana fahaenina de ny hoe: nahoany Eva no natsoina hoe sahaza? Nahoany Eva no natsoina hoe sahaza? Genesisy 2:2-7. Genesisy 2:2-7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Arora lehilahy, ankehitriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofoko avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Reto dia mbola mamerina trano ny baiboly fa tena asa tanan'Andriamanitra izao sy anao. Zava-dehibe no malala izany eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Ary Andriamanitra no namorona na Adama na Eva de samy noforonony tany amin'ny tanany avy, tamin'ny fomba mahagaga. Io namako zay ifanerasera io de noforonon'Andriamanitra. Io mpiarabelona amiko de noforonon'Andriamanitra. Ny mpifanerasera amiko, ny mpiserasera amiko, ny mpiray ankohonana amiko, ny fianakaviako, ny mpiray fiangonana amiko de lehilahy sy vehivavy noforonon'Andriamanitra. Zany hoe nanao fandidina toy ny dokoter'Andriamanitra. Ary mba azahoana endrika roa, lahy sy vavy, de nisarehany mihitsy Andriamanitra, nisahirana mihitsy Andriamanitra nanamboatra anao. Ary midika ihany koa io fanambarana io fa io fototra iray ny eviditsika rehetra de ny Adama sy Eva izay niainga avy teo am-pelatanan'Andriamanitra. Iray aina isika. Ary zany toe-tsaina zany ny tokony ananan'ny olona rehetra maniry no marina. Taolako sy nofoko ianao. Ary io no ohabolana malagasy manao hoe tanan-kavia sy havanana ka zay didia marary. Ary maro ny ohabolana hafa zay mbola azontsika tohizana ao aorian'izany. Satria tsy anao rery no mitaiza, tsy anao rery no mamolavola. Aoka ho tsapanao. Fa ny vadinao, le mpifanerasera aminao, le mpifandray aminao dia manana ny lanjany. Aoka ho mpiara-miombonantoka, ho mpiara-miasa akaiky aminao. Ny fanontaniana fafito amaranantsika indray ny androany de ny hoe inona ny lesona lehibe tian'Andriamanitra avotra avy amin'izany. Ao amin'ny Jaona voalohany 4:4-5. Jaona voalohany 4:4-5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ry havana malala, ny fombiazana dia mifototra eo amin'ny fitiavana. Ary ny fahatsapan'ny ankizy, ny fahatsapan'ny eo amin'ny ankonana, ny fahatsapan'ny mpiarabelona amiko zay mifanerasera amiko, ny fitiavana asehoko no lakile hamono ny fony izy ireo. Le teny hoe tsy tsara raha irery ty lazana fa noforonona ifandray isika, ary eo ampifandraisantsika aoka ny fitiavana no anjaka. Ny sahiran'Andriamanitra namoronay so anao, andeha isahirana isika eo ambany fitarihan'Andriamanitra aneo fitiavana amin'ny mpiarabelona amintsika. Miainga ao tokantrano ary mitatra eny ivelany ihany koa. Ombantsika mandrakariva ny Tompo.
amen. Soranao zay ray malalo ny amin'izany teny izany zay nomeno anay indray tanty anio ity. Misaotra fa tsy namela anay ho irery ianao, nanome anay namana, nanome anay sakaiza, nanome anay mpiarabelona, ray eo ny fandrinay, meo anay le fitiavana avy any ambony. Dia ianao le Andriamanitra fitiavana hitoetra ao am-ponay, ka ahafahanay mifandray amin'ny fitiavana amin'ny mpiarabelona aminay. Omba ny tokantrano izay mandre sy mandray izao afatra izao ane ianao ray eo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.